Manona ny fiadanany tompo ho aminao sy ny ankonanao ao anatin'izao herinandro fiaraha-mivavaka ho an'ny fifandraisana izao izay mitondra loha-hevitra lehibe manao hoe fifandraisana ho amin'ny iraka. Ankehitriny dia ao anatin'ny andro faefatra sady isika dia hoe fifandraisana ho amin'ny fahasoavana. Raha lasana bavy malala tian'i Jesosy ny hananany mpianana fiainana feno fahasoavana. Dia fahasoavana marina izay mitondra sontenantsika, fahasoavana izay mitondra fanantenana ho antsika ary ho an'ny manodidina antsika ihany koa izay mila izany. Ao amin'ny Kolosiana 4:4-5 dia mazava ny tenin'Andriamanitra manao hoe aoka ny fiteninareo amin'ny fahasoavana mandrakariva. Tadio fa rehefa miresaka antsika dia misy olona izay iresantsika. Dia fifandraisana izany. Ka ny fitentsika dia tokony ho amin'ny fahasoavana mandrakariva. Ho mamy sira, hanome tsiro, hanome hery ho an'ny izay mandre antsika. Mba ho fantatrareo izay tokony havalinareo ny olona rehetra. Rehefa miresaka fifandraisana isika dia eo ny fiteny, eo ny fiaino, inona ny hanoantsika fifandraisana, inona ny jerentsika, inona ny ataontsika, aiza ny alehantsika. Aoka izany rehetra izany hitarika antsika ho amin'ny fahasoavana. Mahafinaritra ity loha-hevitra ity raha lasana bavy malala. Kanefa dia izao, sarotra ny miresaka izany fahasoavana izany. Sy ny fahasoavana dia tsy inona fa fifaliana ao anaty, fahasambarana, mahatsiaro fahasambarana. Dia amin'ny tontolo izay misy antsika ankehitriny dia sarotra ny ahitana an'izany hoe fahasoavana sy fahasambarana izany satria potika ny tontolo izay misy antsika. Taonandalo nandao ity tontolo misy antsika ity ny fahasoavana raha jerena. Raha mibanjina ny endriky ny olona manodidina antsika isika dia mahita endrika kivy, endrika malahelo. Enory ny manodidina antsika rehefa miresaka. Toa tsapa sy hita eny amin'ny endrik'izy ireny ny vesatry ny fahoriana izay mianjady amin'izy ireo. Toa tsy tazana ilay fahasoavana. Ankehitriny maniry i Jesosy Kristy ny mba andraisan'ny olona ny fahasoavana sy ny fifaliana. Ny andraisanao ny fahasoavana sy ny fifaliana. Ao amin'ny Jaona 5:10 dia mazava ny tenin'Andriamanitra, izany zavatra izany dia efa nolazaiko taminareo mba ho ao aminareo ny fifaliako ka ho tanteraka ny fifalianareo. Ny tiany Jesosy eo amin'ny fiainantsika dia ny hananantsika fifaliana ao aminy, ao anatintsika. Fifaliana izay homeny aisanao ary tiany ny antanteraka ny fifaliantsika tsiraray avy. Tiany atsapahantsika izany fahasoavana izany. Maniry i Jesosy ny andraisan'ny olona izany fifaliana, fahasoavana izany. Raha lasany bavy malala, maro no mihevitra fa ny fahasambarana na ny fahasoavana dia miankina amin'olona na miankina amin'ny toe-javatra iray. Mety ho marina izay. Mihevitra koa izy ireo fa ny laza, ny fahefana, ny voninahitra dia mahasambatra izany. Mety ho marina izany kanefa mety mandalo fotsiny ihany raha tsy ao amin'i Jesosy Kristy. Everindreo olona reo ihany koa fa ny fananana rena be, ny fananana voninahitra be dia mitondra fahasambarana. Raha lasana bavy, ny vola, ny harena dia mety mandalo fotsiny ihany. Fa ilay fahasoavana avy amin'i Jesosy Kristy no mitarika antsika amin'ny fahasambarana mandrakizay. Mitondra fahasoavana izay tsy miankina velively amin'ny olona ny ivelan'i Jesosy Kristy. Fahasoavana izay tsy manam-pahatam-perana no ao amin'i Jesosy Kristy. Fahasoavana, fifaliana tsy mila tambiny. Tadio tsara fa talohan'ny fotoana izay nahafatezan'i Jesosy Kristy dia afaka niresaka
bebe kokoa mahakasika ny fifaliany sy ny fahasoavany Jesosy tety ambonin'ny tany. Ny fahasoavana izay nomeny Jesosy dia fifaliana ao anaty, tsy miankina velively tamin'ny olona ivelany izany, fa tao amin'ny Jesosy. Andeha jerentsika ny tsiambaratelo n'izany fahasoavana izany. Inona ny hevitra izany fahasoavana izany? Ny fahasoavana na ny fahasambarana raha lasaina bavy malala dia vokatra iray ihany rehefa miray amin'ny Jesosy, miray amin'ny Tompo isika. Maro ny vokatra azo rehefa miray amin'ny Tompo isika, rehefa mifandray amin'ny Jesosy isika. Fa singa iray, vokatra iray izay amin'ny alalany fifandraisana ao amin'ny Tompo, ny fahasoavana. Raha lasaina bavy malala fa ao amin'ny asa no ny tenin'Andriamanitra no ahitantsika ny fahasoavana sy ny hafaliana izay omeny Jesosy. Rehefa manao ny asan'Andriamanitra isika dia matsiaro ny fahasoavana, na dia matsiaro misy fahoriana aza manodidina antsika. Ka rehefa miaina ao anatin'ny asan'Andriamanitra isika, manao ny asany isika, mankatòa azy isika, dia tsapantsika ny fiadanam-po sy ny fiadanan-tsaina, ny fifaliana ao anaty. Izay no atao hoe fahasoavana. Nanana ny fahasoavany Jesosy dia ny fankatoavany iray. Ny tsiambaratelo ny fahasoavan'i Jesosy Kristy dia ny fankatoavany ny iray. Ho an'i Jesosy ny fahasoavana dia ny toetra tao amin'ny fankatoavana ny fandrian'ny irainy. Raha tiantsika ihany koa ny atsapa fahasoavana dia mila mankatoa an'Andriamanitra izao sy anao. Dia toy izany koa ny hanim-pino ny aisy anao izay manaraka ity fandarana ity. Ny fahasoavana dia vokatry ny fankatoavana an'Andriamanitra. Ao amin'ny fankatoavana an'Andriamanitra irery ihany sy ny tenin'Andriamanitra no mitarika antsika hanana fiadanana anaty, hitarika antsika hanana fifaliana ao anaty ry rahalahy sy anabavy malala. Zava-dehibe ny fankatoavana an'Andriamanitra, izay ilay fifandraisana mitarika aisy ho anao ho amin'ny fahasoavana. Nanana ny fahasoavany Jesosy satria natoko ny rainy ihany koa izy. Natoko izy tsy vitany hoe ny toetra na hoe nanana fankatoavana, fa matoko tanteraka izay tenin'Andriamanitra. Ino izay lazain'ny tenin'Andriamanitra tsy asiany fisalasalana. Raha tiantsika ihany koa ny hanana fifaliana sy fahasoavana, enina dia ao anatin'ny toetrandro sarotra azy isika, vanim-potoana sarotra feno fahoriana, feno fijaliana, miseho avokoa ty loza maro samihafa ity. Rehefa matoko ny tenin'Andriamanitra isika dia manana izany fifaliana sy fahasoavana izany. Firifira ny teny fikasana izay hitantsika ao amin'ny tenin'Andriamanitra. Itokiantsika ve izy ireny? Zava-dehibe ny fitokiana izany tenin'Andriamanitra izany. Raha lasaina bavy malala, nanana fahasoavana izany Jesosy Kristy, vokatry ny fankatoavana tenin'Andriamanitra, vokatry ny fahatokiana ny tenin'Andriamanitra. Natoko tanteraka an'Andriamanitra Jesosy Kristy tamin'izay zava-nitranga rehetra dia matoky an'Andriamanitra izy. Toy izany koa ny rian'Andriamanitra eo amin'ny fiainako, eo amin'ny fiainanao, dia matoky azy ao anatin'ny toe-javatra rehetra, tsy misalasala, manaiky ny fitantanana. Ino ny teny fikasana? Itokiso ny teny fikasana n'Andriamanitra. Raha lasaina bavy malala, ilaina ny manana ihany koa ny hoe fahasoavana maharitra. Olona maro no mahatsiaro sambatra, saingy fahasambarana tsy maharitra izany. Mety nahazo vola be teto sy teroa izy, mety niakatra ny karamany, mety faly izy no ny toe-javatra hoe navita trano, navita an'izao. Fa tsy maharitra izany rehefa tsy ao amin'i Jesosy. Satria mbola eto amin'izao tontolo izao. Fa rehefa manao ny asan'Andriamanitra, rehefa ao amin'i Jesosy Kristy,
manao ny asany, matoky azy ary mankatoa azy dia ananantsika izany fahasoavana izany. Lasaina bafy-malala. Ny fafinaretana izay azo eto amin'izao tontolo izao dia tsy maharitra izy ireny. I Jesosy no mitondra fifaliana maharitra. Tsy misy fomba azahoana mamotika izany fifaliana omeny Jesosy izany. Tsy misy. Manan-danja tokoa izany fifaliana izany. Na eo azy ireo karazana fahasahiranana izay lalovana, ka rehefa tsapa hoe ao amin'i Jesosy, mitoetra ao amin'i Jesosy, manao ny sitrapony, dia mahatsiaro fiadanam-po sy fiadanan-tsaina, mahatsiaro fifaliana ao anaty, mahatsiaro manana fahasambarana. Lalasana bafy-malala. Ao anatin'ity herinandro fiaraha-mivavaka ho an'ny fifandraisana ity, dia mirary ianao aho mba hanana fifandraisana tsara amin'Andriamanitra. Hatoky an'Andriamanitra, hankatoa an'Andriamanitra, ary aza mijanona ela amin'ny zavatra mampalahelo, aza mibanjina ireny, fa tia hanome anao ny fifaliana dia ny fahasoavan'i Jesosy Kristy. Aza miasa saina amin'ny fifaliana izao tontolo izao, sy mety izay zava misy ato amin'izao tontolo izao. Fa banjiny Jesosy Kristy, fizy no hanome anao ny fahasoavana. Avelao Jesosy hameno fifaliana ao anatinao, avelao izy ho ao anatinao. Ny fifaliana no anatanteraka sy maharitra mandrakizay. Ny fifaliana izay an Jesosy Kristy no maharitra mandrakizay. Hita ianao any ny Tompo ary hanome anao izany fiadanana sy fahasoavana izany. Mirahasoa antsika tsiraray avy ary mankahery antsika koa ny fahasoavan'ny Tompony ho aminao sy ny ankonanao. Amen. Andriamanitra Tomponay, misaotra anao ny namezanao anay ny loha hevitra mahafinaritra eny, dia ny hoe fifandraisana hitarika anay ho amin'ny fahasoavana. Andriamanitra, mamindra fo mamelany elokay tsiraray avy ary meteza hamendra fo aminay tamin'ny lasa rehetra. Ankehitriny dia nampianarinao izay fa zava-dehibe tokoa izany fifandraisana mitarika amin'ny fahasoavana izany, ka izay tsiraray avy izay manarika ity fandaharana ity anie dia ahita fity aminao ary hanova ny fomba fijerinay izahay, ka ninona hifandraisanay, ninona teneninay, ninona ataonay, ninona fihetsikanay dia hitarika anay tsiraray avy ho amin'ny fahasoavana ane izany. Ka ho hitantaratra eo amin'ny fiainanay fa manana Andriamanitra lehibe izahay, ary ho tsara fifandraisana amin'ireo manodidina anay, ary indrindrandrindra hanana fifandraisana etiety aminao. Ka ho tsapanay tokoa fa hanana fiadanam-po sy fiadanan-tsaina izay, ary hanana fifaliana ao anaty, enina dia ao anaty izao fotoan-tsarotra faran'izao azy. Koa aoka ny fahasoavanao sy ny fiadananao ho aminay tsiraray avy sy ho an'izay manaraka ity fandaharana ity, amin'ny anaran'i Jesosy. Amen.